Ankoatra ny filohan'ny teteza zamita dia tazana nandray fitenenana nandritra ny lanonana izay nitanterahana teny Avilo androany ihany koa ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Jean-Maire Berzika, teo ihany koa ny filohan'ny filan-kevitra ambony ny teteza zamita. Fanazavana mahakasika izay. Taona enjana ho an'i Madagasikara ny taona 2024 araka ny nambaran'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Jean-Maire Berzika. Anisan'ny nambarany fa nisongadina tao anatin'izany ny fifandonana teo amin'ny mpanao politika, ny tsy firindran'ny fitondrana, ny grevy samihafa, ny fisian'ny kolikoly. Ary nambaran'ny Prime Ministre fa manoloana ireo dia veritoky amin'ny mpitondra ny Valala-Bemandry. Ny tsy fanarahan-dalàna mitarika tsy fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina dia vokatry ny krizy sy ny fahatapahan'ny famatsiam-bola iraisam-pirenena. Kanefa nisy ny aza vita toy ny fananganana ny androm-panjakana voatondro, ny sorodalana ary mbola betsaka ihany koa ny tokony atao. Tsy mora nefa ny manao zavatra ka na dia niezaka aza isika mianakavy dia mbola betsaka ny tokony tanterahana. Mbola tsy tanteraka ny fampitoniana ka ataontsika araka ilay voalaza teo toy ny toko tapaka volan'ny bolilana ka izay tsy mety avenina. Iarahantsika ny salana satria toatrano tsy efa lerery ary asa vato-drano tsy vita raha tsy fanakona. Mpianakavy isika rehetra satria iray tanindrazana ka tokony ahay tsinjo ny ho avy ombonana ka ahay fanera. Anginitsika ny fahendrena ny paharazana ny fanatanterahana fakany sy andavany ny torozotro ka ataontsika tongotra miara-manindra, tanana miara-mibata, soroka miara-milanja, loha miara-misaina, fa tsy sanatria anao toy salary sasa isika ka samy manao izay saina vatana. Noho izany, ny olo-pirenena tsy akanava dia tokony hanatanteraka ny adidy izay kandrify azy avy mifanaraka amin'ny lalana velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Oka baribaritsika ny fiombona politsika amin'ny fanatanterahana ny asatsika fa araka ny voalaza teo ny tokono tsy atao maranitra satria ny vilany no atahorana mavaky. Alavintsika ny fivakivakiana sy ny fisarasarana. Maromafy miezaka hatretsika ka tsy azo atao tahaka ny diny tokilan-tatoka ka ny ilany ihany ny voajery. Izany hoe adiditsika ny manatanteraka amparetrany tena ny andininy rehetra ao amin'ny tokotra. Ka ny fanampitsika amin'ny taona 2024 ity dia ny voatsika tsy misy ambahamba amin'ny krizy amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny fifidianana. Samy haika isika rehetra fa ny fifidianana marina, madio sy mangarahara sady ekeny ny reseny maro no hany lalana tokana ahafahantsika miala amin'ny krizy lavinay. Tsy ho vitatsika samy reny rehefa izany fa ilana miavatsika avy amin'ny filam-bato, indrindra fa ny vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miantoka amintsika. Nosoritan'ny Prime Ministre fa fanamby apetraka amin'ity taona 2024 ity ny fampihavana pirenena sy ny fampitsoran-keloka ary ny fanomezana ny fahafahana amin'ny teny mba hialana amin'ny krizy. Ny filohan'ny CST kosa dia nanohana ny tokony hanatanterahana fifidianana amin'ity taona 2024 ity ary miantso amin'ny fifandraisan-tanana eo amin'ny malagasy rehetra amin'ny fanatanterahana izany.